misy na inona azo atao ety izay vola tanàna kely iray izay dibo-drano tanteraka taorian'ny nandalovan'ilay rivo-doza Jiovana efa ho tapabolana sy tapany izao. Fianakaviana 70 tafo nahitana mponina 750 no monina eto mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. 420 tafo tamin'ireo nahitana mponina 450 no traboana teto amin'ity tanàna kely ity izay nitoloran'ny fikamarana fity fanampiana isan-karazany tamin'ny androany. Fanampiana izay ilain'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro nahitana koveta, zinga, so, lovia, lampa petrolina, vary 10 kilao, savony, laboziro fonosana, siramamy, menaka, akanjo mafana, firakitra ary tafo isaky ny fianakaviana. Nomena ihany koa fizaham-pahasalamana maimaimpona izy ireo ary nofanina amin'ny resaka fahadiovana sy fandrindrana fiainam-pianakaviana, tolotra izay tena ilain'izy ireo avokoa moa raha ninambaran'ireo rehetra ireo. Tanao tsara zao tena voany amin'ny fota satria nenay zany zao ny trano anisan'nisy ny anjera ny vary maty any amin'ny ambany trakany anaty rano any zany zao tena mpamboly sy pioky ny asako e. Lay zany zao teo amin'ny tranonay totofany rano teo efa mianaka izay ilaina daholy satria fiainana ety ambanivohitra moa zany hitanao ihany dia ilaina daholy ao ny akanjo ao ny vary ao ny labozia ao ny savony ao ny menaka ilaina daholy mihitsy neny tena ilaina tompoko dia raha mbola misy ara dia tena raisinay an-tanandroa ny kapiteny mety amiko daholo le izy rehetrarehetra raiky daholo izy rehetra zay zany anatin'le trabona dia vao miseho aloha le rano dia nitetezana tonga dia nalaelo be izy fa tsy afaka miampita tsony. 100 hektara ny tety izay volany tambary sy tanimboly difotry ny rano, tany izay nandrin'ny anana sy legioma isan-tsokajiny ankoatran'ny vary. Isan'ny tena voamafy tokoa ity tanàna kely ity satria tsy nanam-potoana ny omanana sy nanavotana ireo kely nananany ny ankamaroan'ireo mponina raha vatany vaovaky ny fefiloha. Tena ilainay daholo le fanampiana tonga io zao satria misy kojakoja rehetrarehetra izy io betsaka ireo le faravatrano reo lasa ny rano ambany angy le entarikely natao an-trano ny vilany sy vilie tsy haina totofany bozakagny fotakagny izy io fa dia lasany agny fa betsaka amireo ny tsy manambilany tsy manambili indrindra fa hoe sakafo. 100 hektara io tany potika io nefa efa misy mipotra le atapany amboro fa ny eo amin'ny 700 mahery kely eo zany no tavela mbola dibo-drano ka ny fiatrehana azy moa dia miandry ny faharitany rano zay. Ao ny vary ao ny fambolena anana fa satria izy anana ny tena velomany ety mampiasa mpanjakana azy isambolana satria ny anana miakatra isambolana dia mba igny mba hoe mamonjy azy apara-piakatra ny vary ka le tanin'anana zao mbola tsisy azo atao aminy raha tsy miritry rano. Misy kely ihany manana tamin'izy io satria teo agnelagnelany tamin'ny ray sasany ka hatra tamin'ny telo teo izy no nihoatra teto atsinanana dia rehefa nihoatra izy dia efa mba tazatazany hoe io misy ranomena io misy ranomena vetivety eo potaka izay izy vo asa atsasakadiny igny dia poaka avy agny izy dia ohatra ny tendrombohatra le reny rano ny alavy ary atsinanana ary tsy tatsony fa dia niakatra ety afifloha aloha le avy tegny ny ainy navotany niazakazaka tety ambony tety dia izay nataonay tety fa tsy hita zay zay moa rehefa misy zavatra ohatra zay ka mahatazana dia mitsioko anjombona zahay sy sifle dia mba maheno daholo le olona dia niakatra izy. Tamin'ny taona 1959 nisy vakarano tety voalohany dia tamin'ny 2002 vaky tetsy koa izy tamin'izay noho ny fanteran'ny edigety igny dia izay koa nampisy azy kely teto fa tamin'ity izy tena naresaka be misy izy tamin'ity satria tena rano be ny le teto ary efa nandray nanatona ny apipa moa zahay sy ny tompona andraikitra hatrany amin'ny région efa nanao nandray ny andraikitra ny région nandray ny andraikitra ny apipa fa saingy io moa valalany ndray mandry tsy ndray mifoha misy le namanay mpisamby zahay voety ihany ao ambany eo tsy manaiky ny amoahana an'io rano agny dia nitapenany indray le vavarano tokony andehanany le rano ary ambany dia io mijanony io le rano moa tsy tane izay atao fa dia miandry ny fandraisana andraikitra ny apipa sy ny région zay eto zao. Misaotra an'le madame le présidente zany mba nijery anay tety amin'ny trabona tety misaotra anazy lehibe indrindra. Misaotra betsaka tompoko satria mba mijery anay aty anaty rano izy misaotra azy betsaka izay mba namin'ny anay zosy zao. Misaotra betsaka ny vadiny président zany fa zay vao mbo hoe misy zany mbo tonga taty nijery anay madinika mbola etaetan'izy ireo ny azona masomboly misy atrany
teto izay vola ny fisaham-pahasalamana nataon'ny ekipa medikaly ny Fitsi niaraka tamin'ny fanafody miampy vitamina maimaim-poana avokoa ireo rehetra ireo no entanina hitandro mandrakariva ny fahadiovana ihany koa izy ireo mba tsy hipariany ny valanaretina amin'izao andro izao. Ity hetsika ity no tolo-tanana voalohany no tanterahan'ny fikambanana Fitsi izay tarindra Matomialy Rajoelina tamin'ity taona ity. Raha totaly izany nandritra izay 2 andro nitondrana fanampiana izay dia fianakaviana 70 nahitana trabona 427 no nahazo fanampiana avy tamin'ny fikambanana Fitsi teny amin'ny fokontany Belanitra.